vavaka isika tompoko tompo efa noarinao izay mba honona tsy honona nofo ihany fa honona koa amin'ny teninao sy ny fanainao koa mitenena aminay mampahirezanay vokiso zavatso ato an-tranonao izay amin'ny anarany Kristy amen. Matotoko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby dimapolo ka hatramin'ny fahavalo amby dimapolo no isy ny afatry ny tompo ho antsika. Reseo ny fialonana fa manimba fiainana. Ahoana hoe? Ity fialonana ity dia manimba ny fiainantsika zanak'olombelona. Rehefa mialona izay tsika manahoana ny fotsika ao, tena mifofofofo, ny saintsika mieritreritra ratsy, simba isika. Fa le olona ialonantsika koa, anaovantsika ratsy, dia simba koa ny fiainana. Zany no ilazana hoe tena manimba fiainana ity fialonana ity. Ka tsara resahana ary tadiavana vaolana andresena azy. Ny texte tsika eto amin'ny Matotoko fahatelo ambin'ny folo ty matsy andininy fahatelo amby dimapolo ka hatramin'ny fahavalo amby dimapolo dia ahitana fialonana ary ahitana ny voka-dratsy ny fialonana. Fialonana no natonga an'ireo jiosy tao Nazareta tsy nandray amin'i Jesosy, tsy nino amin'i Jesosy. Dao fitinina vetivety ny tantara. Avy any avaratry Israely any Galilea, tao Kapernaum Jesosy no nandeha nakany Nazareta, eo amin'ny 5 kilometatra eo zany. Nazareta le tanàna voalaza hoe nahalehibe azy. Ary efa tonga tao izy dia nakany amin'ny sinagoga nampianatra toy ny fanao. Dia tonga amin'ny jiosy toerana falehan'ny jiosy maro zany sinagoga zany. Niaino ny fampianarany ny jiosy ary dia voalaza amin'ny andininy faefatra amby dimapolo fa tananjona no ny fahaizana no ny fahefana. Fa zao nefa nolazay avy taiza reny nahaizany lety zany fahendrena sy asa lehibe izany e. Zany hoe azo adika tsotra hoe niaiky any izy fa endry Jesosy, mahavita asa lehibe Jesosy. Zany hoe raha marina ireo jiosy ireo zany dia tokony handray azy, tokony hino azy. Fa tsy nandray azy ary maiky aza nandroaka azy na dia tanàna na lehibe an' Jesosy ary Nazareta. Inona ny aton'izany rehetra zany? Noho ny fialonana. Hitan'izao fa tena endry, hitan'izao fa tena mitory ny fahamarinana, mahavita asa lehibe. Fa zao nalairana an zareo, ray tanàna taminay teto ihany ene io e. Koa ahoana no misondrotra tahaka izany? Fantany tsara matsy Jesosy eo amin'ny andininy fadimy amby dimapolo, tsy le ity va le zanaky ny mpandrafitra. Zany hoe raha tany ambanivohitra be zany doratra fa tsy zanaky sarina kely eo ambany atsimo ve io e. Fantany tsara zany, ka ahoana io no misondrotra samyra tanàna zao ihany ko. Zay le fialonana. Nasehony fantany tsara hatramin'ny ankohonany. Fa tsy zanaky Maria ve io, fa tsy Maria ve ny reniny. Ny rahalahy ve tsy ry Jakoba sy ry Josefa sy ry Simona. Hitanao zany ao amin'ny andininy fahenina amby dimapolo, ary anabavy ny reny le fa hitantsika reny ka. Dia satriny anambanimbany satria fantany zanaka mpandrafitra zany tamin'izany no verina hoe olona sahirana. Dia azagaga ianao raha nanambanimbany reto jiosy reto fa ny teny amin'i Jesosy ary izy dia hoe lety. Vaparoatsana zany. Vokatry zay efa fantany zao hoe tena endry zany fampianarana. Tena navita asa lehibe fa nialina izy. Samy miaraka teto ihany ka ahoana no lasa endry. Zay le fialonana.
vokany lasa tsy nino an' Jesosy izy, lasa olona miteraka fahakezikinana sy fahakezerana ho azy ny zavatra tsara. Hitanao amin'ny andininy fafito amin'ny dimampolo hoe tafotoany izy, tena tafotoany ireo. Ary zany mahatonga an' Jesosy milaza amin'ny andininy fafito amin'ny dimampolo hoe ny mpaminany tsy masina taniny. Zany ny vokatry ny fialonana ny afaka. Ka aokontsika hiezaka mihitsy andresy amin'izany, angataka amin'ny tompo. Ny vokadrasiny hitantsika mandiny favalo amin'ny dimampolo, lasa tsy nanao asa lehibe firy teo intsony Jesosy vakio tsara. Noho ninona? Noho ny tsy finoana izy ireo. Hatramin'ny resaka finoana simba ny fialonana. Averika any satria hoe samy pratanana zao koa. Ary miaraka foana matetika ny fialonana sy ny avonavona ary ny ampodisy toerana. Manao tsinotsinona ny hafa. Nefa tsy miezaka eo amin'ny fiainana. Dia le hafa atao tsinotsinona ny ezaka dia nisondrotra dia mampialona. Dia te hanaovana ratsy. Simba ny fiainantsika raha izany no tsika mamakivaky ty taona vaovao ty. Ary vokatry ny fahotana moa zany, io premièrage tao amin'ny olombelona io fialonana io. Itsika le voateraka le mbola mitorotoronana tamin'ota dia ao anatin'ilay fahotanan'olo vany zany. Azy agaga ianao fa dia ny mbola zasika dia efa feno amin'ny fialonana io. Ataovy miara-milalao hoe ny zaza anankiroa ndray manana kilalao tsara tarehy menamena mamirapiratra. Mody mivariana aloha izy amin'ny voalohany fa ny anatiny any efa misy zavatra mifokofoko. Tsy ampozinao akory sy toy ny alaina ny amin'ny anankiray mampiarina azy hoe nahoany ianao manana azy ratsy manana. Ary raha tsy azo ny ary ataony izay mahasimban'iny atsipon'iny. Tonga ho azy zany. Tsy afaka zany hatramin'ny fahatanjorantsika sy ny fahalegazantsika raha olona mbola tsy mibebaka isika. Tsy resintsika amin'izao zany. Sarotra resaina amin'izao zany. Nefa dia hitanao fa manimba ny tenanao, manimba koa ny olona izay ialonanao. Zany nataon'ireo jiosy reto. Ny fiainanao lasa fiainan'olona tafotoana lava, tezitezi-dava, te hanao ratsy. Ireo jiosy ireo hoy aho hoe tokony nandray an' Jesosy, inona no nataony? Nandroaka azy noho ny fialonana. Nefa mba tanàna an' Jesosy, tanàna nalehibe azy. Misy an'izany ntsika manao toetra tsy zaka ozy ny fiteniny tao izay. Samy pratanàna dia atao dia tsy mahatamana an'ilay olona. Ary indraindray tonga taty am-piangonana zany rehefa misy mba vaovao dia atao izay tsy mahatamana azy. Mba miditra ao amin'ny sampanao izy dia atao izay tsy mahatamana azy fa izay ihany nefa clan efa eto. Tandre ianao simba koa ny olona izay natsony tompony taritiny ao taty am-piangonana aty. Ianao no mandroaka azy. Zava-dozy zany miady amin'ny tompontsika. Ireo jiosy ireo nanao andolo-po amin'ny Jesosy. Nangataka hatramin'ny ora farany azy hoe iza no tianareo alefa i Barabasy sa Jesosy? Aleo Barabasy ozy fa Jesosy alina voambohy. Mangataka hatrany amin'ny fanameloana. Lasa may izy potsika rehefa tratra ny fialonana io. Lozy zany. Lozy zany. Matetika moa izy io dia avy amin'ny fampitahany eo akaiky eo. Ianao mety tsy mialona le olona lavitra be tsy hitanao ary fa le olona hitanao akaiky eo ihany mampialona anao. Ary zany no ataon'reto jiosy tao a Nazareta reto. Dia avy eo tsy mahataty mahita le olona mahana zavatra tsara. Ary efa hita zany hatrao amin'ny soratra masina. Ny famonoana olona voalohany, iza monina olona voalohany ao am-baiboly? Mikaina, iza no vonoana? Inona zany Abely zany? Zandrany, rahalahy. Fa noho ny fahitany hoe ny fanatitra nataony Abely amin'ny nakasitran'Andriamanitra ary ny Kaina tsy nakasitrahany dia tonga hatrany amin'ny famonoana ho faty. Tsy takatra ny saintsika
mivoka-dratsy ateraky ilay fialonana fa tonga hatrany amin'ny famonoana olona indray efa any am-ponja va tonga samy fiahoana oentin'ilay fialonana. Josefa iza ny namono azy sy namaritra azo andevo zo misy rahalahany any ay le olona akaiky eo ihany tsy mahataty na eno hoe namaika ny Josefa tamin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra ary tamin'izany no lazany fa izy no atao lehibe no rehefa zokony reto tsy nahataty na eno amin'izany re nataony zay nampijaliana amin'ny Josefa ary dia namidy mo andevo. I Davida le miara-mila tao andafany Saoly vinatony Saoly zay mpatsaka voalohany tao amin'ny Israely ary Davida satria nanambadiny zanany vavy fa rehefa henony hoe i Davida no voatendry andingy azy ahoana nampanenjeny ary niteneny mihitsy hoe vonoy ho faty ka izany rehetra zany no lazaka aminao hoe tandremo fa olona eo akaikinao ihany matetika no tratra ny fialonana io tsy mataty mahita zavatra tsarany amin'ny olona fahasoavana tsarany amin'ny olona ary amin'ny fijeriny dia ny olona ihany loatra mitain'Andriamanitra fa izy tsy mba tain'Andriamanitra mihitsy. Dia zagagy ianao raha mahainao vaovao rahalahany any no navita namono azy mpiara-mianatra amin'ny any no mivadika taminy mpiara-miasa taminy any no nitory azy amiany amin'ny réseaux sociaux any no nalavalaka azy io fa tsy zany le izy dia mila marina tsara tsika ary dia marina koa le hoe aza mitondra fakapanao amin'ny hafa re fa io olona rehetra mahitanao io tsy voatery mahataty daholo akory mety betsaka mpialona amindreo ka loa tsy tia geradera fiainana loatra mipoerapoera ozy nareo zay da diaderagera olona daholo ty karazana renanao sy ny diplomanao sy ny projet anao ty mbola mieritaona dia efa lazana amin'io ho any an-tafy a mieritaona nefa bizara mbola tsy azo dia rava daholo le projet rava mpialona va tonga saina anao raha ratsy saina ny olona ho iaho hoe efa tena ao anatin'ny olona io ka na fianarana na asa na resaka fitiavana apetrao amin'ny tompo zany ny atsika dia raha tsoratra masina milaza aminao hoe aza manao hoe raha pitso zay dia zao dia raha zao lazay le ozy hoe raha sitrapony tompo ianao sy ny tompo zany no miresaka amin'ilay izy raha zany mivoka-dratsy ny fialonana inona mitoro-hevitra tsotsotra mba handraisentsika azy fa tena manino dia ampelazaiko tao io fa fampananorovana ny tena fanafodiny voalohany da zao ihany mideba ianao mba hovainy tompo ilay fotsika rehefa mpandova ota ho tena fo nofo feno fitiavana sy fatahorana an'Andriamanitra zay ihany ny mpanafody voalohany omen'Andriamanitra fo vaovao ianao ary efa tola mibebaka ianao dia olona tonga mahay makasitraka zay omen'Andriamanitra anao rehefa singo zay zay fotsika da ny olona foana voatako fa ianao tsy hitan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia milaza misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra Tesalonianina voalohany toko 5:20 rehefa tsy mahay misaotro tsika dia ohatrany hoe manao tsinotsinona zay nomen'Andriamanitra anao koa farafalatsy ny mianara amin'ny Davida amin'ny fisaorana izay nataony amin'ny Salamo 7:1 saorany zao raha fanahaka io zay rehetra fanatiko io aza misy adomonao ny fitahiny rehetra misaorana anarany masina fitahiny rehetra zay mamela ny helokao rehetra na masitrana ny aretinao rehetra manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka manary famondrampo mahavoky zay sakafo nohantsika nandritra ny taona 524 zay raha tsy eritreritra fa tsy ny taona 524 fotsiny dia sa ilaza ve tsika hoe zay tsy mba mahazo amin'Andriamanitra mihitsika io asa raha mba asana manoratra tsika zao hoe mba soraty avy hoe inona ny fitahina voarainao tamin'Andriamanitra nandritra ny taona 524
dia mbola misy saila zany tsy hitako zay soratana ohatra ny eo ihany ny eo dia efa voakilasy ary ianao zany ka aza misanasala matoky ny fahenen'Andriamanitra fa zay tokony ho anao dia fantatr'Andriamanitra mbola tsy mangataka koa nareo dia efa fantanozy raha tena ao amin'ny tompo ianao avy koa mitsarozy tsy nataon'Andriamanitra hitovy zany isika olombelona matiatoka be izy raha mitovy ohatra ny robotsika samy manany maizy azy sika na dia ataoko hoe ny fanompoana ty am-piangonana fotsiny azy ohatra hoe voalaza zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia raha ihany Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra misy izy antsoina ho mpaminany misy antsoina ho mpampianatra raha resaka amin'ny fiainantsika ankehitriny zany misy ny antsoina ho pasteur angany olona rehetra no lasa pasteur dia hialina foana ianao zany efa izy lasa pasteur atratsy lasa angatao amin'ny tompo e dia misy ny antsoina ho mpampianatra sikola lahady ary misy tokony ho antsoina amin'izany tsika misy no ho antsoina anao diakône na misy ho antsoina anao grao-piangonana misy ho antsoina anao grao-tsamba na misy ho antsoina anao komity misy noho ny amin'ny talenta nomen'Andriamanitra lasa mpitendry misy mpampianatra izy dia ianao hoe hipetraka amin'ny toeran'ilay mpianina foana mba fantaro zay talenta nomen'Andriamanitra anao dia kolokolomy dia hisaory azy hanopoy azy fa tsy hoe zay tsy anananao ihany no hitodinao sy anaovanao ratsy aman'olona dia mainka aloha fa ny faripahaizana miasa amin'ny akobanana tsisy an'izany hoe dia tsy maintsy ny anaranao daholo sy anananao diplôma daholo ty filière rehetrarehetra ty ny anankiray sy roa rehefa manahirana vao vita hatramin'ny farany satsy zany dia aza atao magaga raha hoe misy lasa docteur misy lasa ingénieur misy lasa inspecteur misy lasa secrétaire misy lasa gestionnaire mécanicien chauffeur ianareo malala zay ny antson'ny tompo atsika tsisy tonga ho azy zany rehefa ao amin'ny tompo zany ianao dia efa zavatra miala tsikelikalo anatinao zany fialona amin'izany ankatao amin'ny mihitsy anadio ny fonao sy ny sainao fa mampijaly io mipetraka amin'ny toeran'ilay mpialina zany na ny masony na ny fijeriny na ny fonina ny sainao dia tsy mieritreritra afa-tsy ankatao amin'ny tompo zany fa azo ankatahana mianatra amin'ny Solomona indray tsika amin'izay rehefa nitenen'Andriamanitra misy hoe inona ny tianao omeko anao dia inona ny nangatahana aza hitako moa ka tsika izao no tenenan'izany mba tsy fantatro katikatra mety tsy maninona fa fianarana zany hoe aza mainka ny angataka zavatra raha materialy fotsiny aza tonga dia mainka angataka vokatra zay nge lelema voatsika ny vokatro zany na dia lalàna ny famolena sy ny fompianary dia mametraka hoe na mafy aloha vao misy inona vao misy vokatra itsy izy ianao zany mipetraka izy dia mahataka tonga dia vokatra omena tompo lay fomba anampian'ny tompo anao hiasa mba hahitan'izay vokatra zay angatahana ny Solomona fahendrena mangata fitiavana ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra rehefa mahany fitiavana ianao dia marana ny fitiavana tsy mialina afaka min'ilay fanagadrany ny ota lasa hoe raha misy olona tafita misy namanao akaikinao dia afaka miara-paly aminy ianao tsy mampaninina anao zany satria fantatra hoe fitahinana nomen'Andriamanitra azy ary ianao koa manana zay nomen'Andriamanitra anao dia voamarina aminao le hoe miara-paly amin'izay mifaly fa tsy hoe izy fa misy olona mavo diplôma sy ny sisa dia vinitra be dia miavinavina be dia manaratsy hoy aho hoe reo jiosy tao Nazareta izay nampianariny tsy asao tao amin'ny sinagoga tokony ino azy tokony ho faly tokony ho faly nge zany hoe nahita amin'ny tompony mivantana zany fa noho ny fialonana dia lasa tsy nino ary mbola lasa koa nanaratsy nandroka azy na dia atao amin'ny tanàna na lehibe azy azy dia ny fiainanao mihitsy ny sina ka na hifampitsodrano takoninona ary sika amin'izao taovavao zao hoe dia olotratra an'izao ahita an'izao sy zao anie raha mbola tsy nibebaka ianao dia mbola mitoetra aminao za ny fialonan'izany dia ho simba ihany ny fiainanao
matokian'Andriamanitra dia tsy voageja n'izany fialonan'izany ho azy iray ny voninahitra. Amen.